Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Fanalahidy. Tantara nosoratan'ny Nzaka Ani. Ireto avy no anome aina ny tantara. Angolapity, Aina Tantely, Fity Idealy. Niaraka tamin'ny fahendrena Raherinambelona, Nalijao ary ny Aina Razafy. Nandray feo sy nandrindra ny lafiny teknika Fanamby. Nanatontosa Rotsy fitiavana. Andro voalohany. Fa aiza ihany ary ty koly hatramin'izao ve mbola tsy mifoy ihany. Koly a koly fa mbola matory foana ve ianao e? Ry mama koa zany. Andray Firy vera nga zao dia efa foazana sahady ny olona. aiza moa ianao tsy atandry ilay zilo hoe ka mipetendako. Jereny etaka aminao e. Zany indray koa ry mama. Jereny ry andry efa tanandry efa navita ray vala be izy. Raha ny asa tany zany ry mama, vitako foana io a. Fa ty torimaso ty ange mba hitovizana andrindrema be e. Sady mbola teo ampandifisana mihitsy ve zay ranganiny foazanareo. Nofririny zany fa merena teo amin'izay moa e. Dia io misarona ambony akalany io koa sosoanao. Tsy nofiririnina zany ry mama. Zano ny andafy zany ve dia nofiririnina aminao. Mirediredy hita fa nofiririnina kiny indray. Tsy ho tanteraka mihitsy zany. Sady kalabery zao atao aiza zany ka. Kalabery ve? Eto koa any izy e. Imehezo tsara moa fa ho hitanao ndana amin'izay ho voamoaka omby eny ianao io e. Izany mbola kabozaka vetivety aloko. Izay le tsy aloha zany ry fandrena fa raha riva indray a. Endre tsara la fa ho tohizantsika ny nofiny raha riva. Dia ahoana ary le zily a? Za very kolokolo manga voany foa. Za indray alary zily brera. Tsy tiako mihitsy ataony lany zany. Ka hita fa mariny zany ko. Aga efa hoe tsy tiako tsony atsony lany zany fa efa anaram-bazaha indray zao no tiako atsony lana. Anaram-bazaha ahoana koa e? Anaram-bazahako. Za angely ty hoany andafy e. Tena lasa adala ngambila aty ka. Tena marina ali ty zany a. Efa nanonofo mihitsy alina fa manatanteraka azy sisa. Aleo ime aloha. Tola namako ny nify ary hitalina tao anatin'ny fitovely ty kalabery. Izy aloha tsy tao e. Fa etiko iny ka. Etiko io fa hita ny latsara eo zany. Ary aleo andefa mahasosotra mihitsy mijery an'ny lambanika ohatry ny adaly ty ka. Olona bangarita ny otsy. Tana verina matory letsy a. anomboka indraiky ala anaty sasy ny fandefasana mafy be. Aleo mihitsy aloha tena ny koka. Nata wa ajanao ty mandefa hira mafy tika makareny tsofina aenao io hira io. Niantso angamba amin'izany Ie niantso andry mihitsy a. Efa hoe ajanao ty zavatra mafy be andry ty arenina amin'io Maman koa zany. Sady ala mihino amin'izay ty trano ity fa mikorotana be ohatrin'iny. Za tsy mavita ka. Tagatsy tonga alakiritika. Tsy salama hono izy tena janoko mihitsy aloha. Maman, c'est trop mihitsy zany. Ala mihino fa za tsy mavita ka. Nata. Aleo be koa e. Za ve isanandro teneninareo lavato. Aleo mihitsy aloha andeha voaka kely any aloha ka. Dia andeha ho aizandray zao ndriny ka. Ahoana inona izay aleoko ka. Zay fa lasa.
ataoko ahoana re iny kalatokako iny e. Tena maditra tsay atao ahoana mihitsy. Fianarana moa izany dia najanona tanteraka mihitsy. Loza misaradala miaraka amin'ireny namandratsiny ireny. Nefa rehefa vao mba miteny azy dia izao momba indrainy izao foana no to dia asetriny aminahy. Kepoka tsy mahateny aho nefa vao ametrahany an'izany fanontaniana izany. Ka na izay rainy tokoa aza anie tsy tena fantatro marina e. Izy amin'izy roa lahy. Tsy maintsy hanapa-kevitra ihany angamba ka. Ary andeha aloha apetrany fa atoandro ety ihany ny andro. Sady voahandro sakafo koa avy eo. Sady sao dia mody eo ihany koa iny ka ho tezitra eo tsy hatratra sakafo masaka ato. Taitra sahady amary fa nafinaritra ny nofo iny so fa nitolo izy. Aleo rangahy resahana mama. Mama, mama. Aty an-dakozia re fa misy iny koa mba taitra aloha indray zany androaniko. Tsy zandry mama fa misy vaovao mafaly vaovao mafaly hoe zay ho antsika vao ho tava angamba ry mama. fa redireditra io enony mama aloha hoe ahoany andeo any andafy amin'izay fa ina re Andriamanitra ty mahazo an'ity zanako ty efa indroa izy zay no teniteny ohatran'izany foana. Kolya efa lehibe ianao zao dia aza manao sainjanjantsony no ka marina nieny lazaiko anao ry mamy. Eny ary ary hoano aloha sosoanao fa dia mangatsika izy ty io koa misy trondro maina ilofanao anazy. Misaotra ry mama. Ary hono ary mama tombola tsy nilazainao tamiko mihitsy hoa momba an'le zany hoe momba an'le raiko rainao ino efa tsy aty amintsika tsony izy anaka zany mbola eto aleo aloha tsy zombaina amin'izany ny sainy fa sao dia tsy milamina io ka. Eny fa mba tiako fantatra kosa ngery mamy na dia hoe ny anarany fotsiny ary na ny sariny aza ve dia tsy mba misy akory. Kolya liva no anarany dia efa nandao atsikely izy. Ndrisy mantsy sendran'izay olona tsy vaniny izay izy zany ry mama. mbola hoany fotoana lalàna an'izany anaka aza maika mihitsy. Kay ve ary dada ho azy iny mba asany sa namboly sy niapoatrantsika ihany. Ka tsy dia namboly loatra izy fa niara-niasa tamin'ireny mpitrandraka vato ireny. Vato sosy volamena ve? Ka vato fotsika tsy dia le ambony karazana be ireny nefa niara-niasa tamin'ny vazaha re fa taty aoriana izy vao nanandrana an'ireny hoe vatosoa ireny. Ve ka maninona moa zany tsika mbola tsy lasa mpanankarena ihany. Tokony efa lasa mpanankarena mihitsy tsika fa izay niteneniko anao izay hoe nisy ny sopatra nisy ny sopatra ahoana ry mama. Nisy namono izy anaka ary dia tsy hita ny fatiny hatramin'izao io dia lasa andreo tsy natahotodo daholo ny vatosoa rehetra napetraka ilay vazaha. Vatosoa ry mama. Nararinafy ilay vazaha tamin'izay dia nikasa otika nefa tsy tafoty fa maty taty tamin'irainao moa no isan'ny tokisany indrindra tamin'izany ary nanankiana ny hafatra rehetra dia ireo vatosoa sy volamena nangonony ho ahondrany niteraka fialonana tamin'ireo mpiara-miasa taminy nefa izany dia izay no antony namono azy. Aoka izany alohanika tsy tady efa lany koa reto fa ndany amin'izay ataovany raharaha sady jereny kalabery rehefa dia efa avy nakarano sady izy malaky ianao. Izany aleo hoany iny ka andray fa maninona zaza mitobasany rano be maliko. fa maninona koa ny dia tsy haiko rery mama andray hitany izany fa hoany andafy dia nambady vazaha. enao tio napakatsinaika eto ianao marina mafy fandana amin'izay aloha ka atoary ny andro.
Izay fa lasa reny mama. Efa misivora alina izao mbola tsy mody ihany ka la Natasha. Tena leo be niditra an'iny zaza iny mihitsy ka mba hamariny. Nizay kosa angamba ka. Bonsoir maman chérie. Oh Natasha, dia toy izao foana ve izany nataonao isan'andro e? Maman, comme d'habitude. Ary ajarony amin'izay ty sermona lavitra Ka tsy mety anie ataonao e. Vehivavy ianao kanefa misara-dala ohatran'izao. Fa ny ataonao mety. Je suis fatiguée aloha e. Ndany matory ka. Zay fa bonne nuit maman. Tena tabaka ny hevitro ka. Andeha aiza tsika ry maman? Andeha ho any a Madagasikara re tsika. Any amin'ny tany ny aviako akia. Oui, enfin, merci maman. Ary omany ny atandri fa rapitso any atsika dia anainge. Ok. Fa aiza tokoa moa izany tsika no mivatana ry maman? Efa misy amkia. Tranon'ireo ray aman-dreniko taloha. Nouvelle aventure indray koa sy ty. Efa nanao réservation izany ianao? Eno ary andeha andohary amin'izay ny atandri. Eny rehetra maman Hitako falery ilay zanako vao hoe andeha. Engane mba tsy hanenenako izao fanapahan-kevitro izao. Tonga avetsika ry maman? Tonga tsika kia. Taty ny tamin'ny avineny. Tena ela. Za efa reraka be mihitsy. Efa hito ireny tranontsika. Ty ve? Io ve ry maman sisy fantôme? Franchement aloha za tsy hiditra ao. Fa maninona ka? Ka jerety iziko. Ka mbola ho diovina nge io e. Hitandry, ao fa avaoziko tsara be io. Fa andraso aloha dia hitady olona nampy antsika hanadio ny tanàna sy nala ireto bozaka be maniry reto e. Aleo izany no siesta tao anaty fiara aloha ka. Dia andrasandreo aho izany aloha. So midaladala lava tongotra eo fa very aty io nty. Promis maman. Orlekoly andao tsika amin'ny rahalahy araka. Ho aiza indray ty Hiasa letsy fa asinina indray aloha zao izany. Mitady lehilahy matanjaka le ondry zareo vazaha etsy amin'ny trano voroloha e. Fa za iza ty? Vazaha vao tonga tanin'ny atandro letsy andao fa aza be fanontaniana eo letsy alina mahita anazy. Ena andao are. Malagasy FM nanolotra ho anao teo Fanalahidy. Tantara nosoratany Nzaka Ani. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Angolapity, Iana Tantely, Fity Idealy. Niaraka tamin'ny fahendrena Raherinambelona, Naljao ary ny Aina Razafy. Nandray feo sy nandrindra lafiny teknika Fanampy Nanatontosa Rotsy Fiavana. Mbola hitoy. Malagasy FM 104.4 MHz. Kalokalo sy hirahira Hirahira sy kalokalo eo ampelan-tsasatra. Malagasy FM.